Maholy no anarako misehatra eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ara-misalaha amin'ny vondron'olona ifotony. Androany dia hitondra karazana reptile iray amintsika dia tsy izany fa ny sokatra. Rehefa miresaka sokatra dia aza adino fa misy karazany telo izy io, dia ny sokatra-dranomasina, sokatra-dranomasina ary ny sokatra-tanety. Ilay sokatra-dranomasina fantatra amin'ny anarana hoe Raha na Herpetology Madagascar sisa no entiko amintsika androany. Miavaka tokoa ny Raha satria eto Madagascar Raha no ahitana azy, ary na eto Madagascar azy dia any amin'ny faritra andrefana ihany no misy azy. Ny renirano sy ny farihy ny toeram-ponenana tena ankafiziny. Anisan'ny mampiavaka azy io ihany koa dia noho izy lehibe indrindra amin'ireo sokatra-drano efatra izay hita eto Madagascar, ary anankiray farany izay tena mampiavaka azy tokoa dia izy ny sokatra manana loha lehibe indrindra. Amin'ny maha lehibe loha azy izay rehefa hisitrika izy tsy misitrika toy ny sokatra rehetra hoe misintona ny loha fotsiny, fa tsy maintsy manatongilan'izany na miankavia na miankavanana. Dia izay indray ary no azoko zaraina amintsika mandram-pione.